misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny tika amin'ity alahady ity ka dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany eto am-piandohana dia mirary soanao sahady mba hitondra soanao sy hitondra herenao ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Vavaka isika rainay tsara indrindra izay ninanitra tolotrainao niderany laza ny haja sy ny voninahitra satria ianao no ilay nahary, ianao ilay mpanavitra ary ianao no mendrikaja. Saotra anao ihany koa Tompo izay miay anay tsirairay avy ary koa mijery izay mahasoa anay. Andray ny teninao izahay dia aoka tany lonaka ny fonay ka ho voky ara-panany eto tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ilay antony fototra, ilay antony fototra. Nino ireo batista ny andro fahafito fa tsy toriana aza na dia tsy toriana aza ny fahamarinana dia tsy maintsy horenin'ny olona ihany amin'ny farany satria izany ny marina. Koa izany tsy mampavitrika azy ireo hitory ny amin'ny sabata. Ho an'ny mpino advantista kosa dia ny sabata dia tsy vitan'ny andro tokony hivavahana fa ho loha hevitra manan-danja lehibe koa amin'ny andro farany. I Joseph Betz no naneho an'izany hevitra izany voalohany. Nampifandraisany tamin'ny asa farany ataon'i Jesosy ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra ny sabata ny andro fahafito ka nampiasainy tamin'izany ny apokalipsy 7:10 sy ny 1:11 dia toy izao no nanehoany an'izany fifandraisana izany. Miseho ao amin'ny efitra masina indrindra ny fitsarana ary izay misy ny fiaran'ny fanekena ary ny lalàn'Andriamanitra kosa. Anisan'izany ny sabata dia voatahiry ao anatin'ny fiaran'ny fanekena. Tonga saina ny mpino fa ny fanaovana tsinotsino ny sabata dia mahatonga fanaovana tsinotsino ny lalàn'Andriamanitra sy ny tempolo any an-danitra ary ny fitsarana miseho ao. Samy eo amin'ny ivon'ny tempolon'Andriamanitra any an-danitra avokoa ny didy folo saingy manan-danja manokana ny sabata satria io ny didy noadiny ny maro. Izay moa mahatonga azy manao hoe mahatsiarova hozy izy, mahatsiarova ny andro sabata. Raha nanoratra ny Isaia 7:20 riny voalohany ka hatramin'ny 4:12 Isaia dia nanao antso tamin'ny kafanampoan'ny Israely sy Jody izy mba hiverenan'izy ireo amin'ny fiankofana marina amin'Andriamanitra rehefa nania sita ao anatin'ny fanompoan-tsampy taonany maro. Dia ny toko 7:50 sy ny 9:50 dia tena manao antso manokana ao anatin'izany. Fanavaozana mba hiverenan'ny Israely amin'Andriamanitra amin'ny toetra maro ny fivavahana tena manokana ary hialany tanteraka ihany koa ao amin'ny ivon'ny fahotana. Nandritra ny 910 taona araka ny faminaniana dia nohitsokitsahana indray ny sabata raha tao anatin'ny heriny sy ny fanajana papaly ka nanambara ho izay izy fa ny alahady no andro masin'Andriamanitra. Mampitasy manazava ny fifadiana marina
sy ny tsy izy ny Isaia 7:10. Aseho ao amin'io toky io fa ny fitandremana ny sabata raha tsy misy fanahy mahavanana ny fahoriana sy fanampiana an'ireo sahirana dia tsy fiankohofana marina. Tian'Andriamanitra hiverina amin'ny laony tanteraka ny fitandremana sabata amin'ny andro farany. Dia fanompoana tsy misy fitiavan-tena fa tsy ady hevitra momba ny alahady sy ny sabotsy izany ny atao ao. Eny tsy tian'Andriamanitra ho diso isika ny amin'ny andro tokony ho tandremana, saingy tsy tiany ho diso ihany koa isika ny amin'ny fomba tokony hitandremana ny sabata. Miantso antsika hitandrina ny sabata noho izany ny antony fototra amin'ny Isaia 7:10 mba ho lara-pahamehana ny fizarana ny fitahin'Andriamanitra amin'ny ory. Asaiko ianao hamaky azy ao tokantrano misy anao ao Isaia 7:10 ary indray ny afatra fototra ao anatin'izany. Dia ho tahinana ianao amin'ny zavatra rehetra ataonao dia ho aminao ihany koa ny teny eo amin'ny Isaia ny 7:10 ny 7:12 vakiako manao hoe raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata ho fafinaretana ary ny ho amasin'i Jehovah ho mendrika ho hajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia hiravoravo amin'i Jehovah ianao. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao izahay eny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa mamerina anay amin'ny zava-dehibe dia ny fitandremana ny sabatanao. Efa nomenao anay izany mba hahafahanay mitsahatra ihany koa ny amin'ny filafin-javatra rehetra tianay ny hiverina ihany koa ho iray ao anatinao izahay ary koa mba hahafahanay mandeha amin'ny fahamendrehana araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.